fanambarana tao rinikabary fanokafany ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena natao ny filohan'izany androm-panjakana izany Ramatoa Christine Razanamasoa tamin'ny 17 oktobra 2024 dia nitsangana ny 2 novambra 2024 ny vovonana ho amin'ny fampitoliana sy fanerarerana na plateforme de dialogue et de médiation iarahana amin'ny fiomborany fiangonana kristianina eto Madagasikara mba hisiany fitoniana sy fitadiavam-bahaolana mialohan'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Io vovonana io dia ahitana sokajin'olom-pirenena avy amin'ny sehatra maro lafy izay manana paikefa eto amin'ny raharaham-pirenena anatiny sy iraisam-pirenena. Ny fivoriana tamin'io daty 2 novambra 2024 no nijerena ny zava-misy mahatonga savorovoro sy sakana irosona amin'ny fifidianana madio sy milamina. Ny 3 novambra 2024 dia niaona tamin'ny lehibe ny iraky ny firenena mikambana ny vondrona afrikanina ary ny SADC miasa eto Madagasikara ny vovonana ka nampahafantarana azy ireo ny fijoroany vovonana sy zava-misy eto amin'ny firenena ary ny ahiahy amin'ny korontana ateraky ny fanaovana fifidianana tsy manaja ny fenditra. Manaraka izany, ny 3 novambra 2024 ihany nanoratra mivantana tany amin'ny troika ny SADC ny vovonana mba hodiniana amin'ny fivoriana tampony ny 4 novambra 2024 tao Luanda, Republikan'i Angola, ny raharaha mikasika ny Madagasikara. Taratasy nangataka ny andefasana iraka avolenta aty amintsika. Nanoratra ihany koa tamin'ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana mba andraisany andraikitra feno anamora ny fanakalozan-kevitra mba hisoroana ny idirana amin'ny krizy indray. Ny solotenany vondrona afrikanina dia nanome toky fa anao tatitra any amin'ny folobe. Niandrotro ihany ny vovonana dia niantso ny tompon'andraikitra ny firaminana rehetra fa ny prefet irery ihany no nandefa solotena izay isaorana azy izany. Ary dia napetraka taminy ny fangatahany vovonana ny tsy ampiasana herisetra sy fitaovam-piadiana mandratra na mamona amin'ny vahoaka tsy mitambatsy. Nisy hatrany ny fandraisany filoha antenimieram-pirenena ireo tsara sitrapo rehetra na vovonana izany na fikambana. Ny 4 novambra 2024 dia nisy ny fanasana ny kandidat-pilotsaka ho fidiana riketra namaly ny antso ny vondrony kandidat miisa 10. Nandefa solotena kosa ny kandidat laharana fahatelo amby 10. Tsy tonga tsy namaly antso ary tsy nandefa solotena ny kandidat laharana fahatelo sy faha 1 amby 10.
nohinoina ny hetaheta-misy ireo izay namany ny antso sy ny heviny manolona ny zava-misy momba ny raharaha-pifidianana ny filoham-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, ary tsy natao tsinitsinina ireo fanambarana ampahibe-maso efa nataon'ireo mpandidatsy tonga. Manoloana ny toe-draharaha eto amin'ny firenena rehefa miaino ny rehetra sy mahita ny zava-misy dia manao izao fanambarana izao ny vovonana ho amin'ny fifampitoniana sy ny fanelanelana PAN-FFKM. Voalohany, tsy azo ditsy hita fa misedra zavatsarotra ny zotra-pifidianana ankehitriny ary misy fiatraikany amin'ny fiainam-pirenena izany trangan-javatra izany. Faharoa, manameloka amin'ny herinay rehetra sy ny fonay ny fampiasan-kely tafahoatra amin'ny vahoaka izay tsy fahavalo fa piray tanindrazana. Fahatelo, manameloka ny fampiororona sy ny fampitahorana ary ny fisamborana tsy ara-dalàna. Fahaefatra, mahatsapa ihany koa fa tsy mbola tomombana ny fepetra rehetra irosona amin'ny fifidianana madio, mangarahary, milamina ary ekeny rehetra. Fahadimy, manamafy ny antso nataony ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena amin'ny vondrona iraisam-pirenena mba tsy hialangalana fotsiny fa andray ny andraikitra manandrify azy ireo. Fahaenina, manameloka ny fisamborana ny solom-bava-bahoaka izay filoha ny vondrona parlementaire iray mandritry ny fotoam-pivoriana ara-potoana ka tsy nandalo teo anivony rao maharitra ny antenimieram-pirenena. Fahafito, miantso ny fifanakaloza-kevitra sy dinika eo amin'ny mpiantsehatra rehetra amin'ny fifidianana. Fahavalo, maneho ny mbola fahavonona ny vovonana anoho iezaka isiny fitoniana sy ny tsy isiny korontana ateraky ny disadisa noho ny zotra-pifidianana tsy tomombana eto amin'ny firenena. Noho ireo voalaza rehetra eo ambony ireo ny vovonana ho amin'ny fifampidiniana sy ny fanelanelana dia voalohany, manamarika fa ny fepetra takiny sy ilaina amin'ny fifidianana mifanaraka amin'ny lalàna ny mangarahara andraisan'ny rehetra anjara ary ekeny rehetra, manaja ihany koa ny fenitra iraisam-pirenena dia tsy feno ankehitriny mba ahafahana miroso amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny fahaenina ambin'ny folo novambra 2020. Faharoa, manambara fa tokony ahato ny zotra-pifidianana suspension du processus électoral ary tokony amerina amaritra ny fampiarana ny zotra-pifidianana mba hifanaraka amin'ny lamina iraisam-pirenena araka ny torolalana efa napetraky ny SADC sy ny vondrona Europeanina sy ny fitsirihana ny lisy-pifidianana
na audit du fichier électoral. Vatevo miantso ny fampietona ny fampielezan-kevitra rehetra sy ny fidinana an-dalambe manomboka izao mba ahafahana miroso ampilaminana amin'ny fitadiavana ny vahaolana ankatoaviny rehetra. Faefatra, mampahatsiary fa adidy tsy azo tovira ny fampiarana araky teny ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona, indrindra ny rizan-dalàna ny fehy ny fifidianana na ny code électoral. Fadimy, miantso ny mpitandro filaminana hanao ny asany ara-pahamendrehany sy amin'ny fanajana tanteraka ny ara-dalàna. Andray fepetra araka ny tokony ho izy sy mifanaraka amin'ny tanjona amin'ny fitandrona ny filaminam-bahoaka. Fahenina, miantso ireo tompona ndraiky mpanjakana isa tokony mba hampanakery izao fanambarana izao. Aoka mba hitondra ambavaka hatrany ny firenena isika rehetra. Natao teto Antananarivo androany 5 ny volana Novambra 2024. Ny filohan'ny antenimieram-pirenena Sinazana Masoa, ny filohan'ny FFKM révérend Dr Irako Andriamahansoa Amiko. Arak'izany ary ho toezany fanambarana izay natao zany ny voavolana mpandry FFKM dia miantso sy manasa antsika hery velona rehetra, mpisehatra politika, fiarahamonim-pirenena, tanora, vehivavy, fiangonana zandriny, ray aman-dreny ny ara-drazana, ny tafika, ny silamo sy ny sisa, izay vonona hifanolotanana amin'ny fiatsana hampisy ny fahamarinana sy ny fitoniana eto amin'ny firenentsika, ary manasa koa anareo kandida ho filoham-pirenena 320 mirahalahy ho tonga hanatrika ny fionam-be izay ataontsika raha mpitso zoma 10 novambra 2022 manomboka amin'ny 6 maraina. Ka ny toerana dia eto amin'ny kafetaria antenimieram-pirenena eto Tsimbazaza manomboka amin'ny 8 ora ny fandraisana olona amin'izany. Manan'izay soso-kevitra avy amintsika ary ankasitrahana tokoa zany ho fitsombinana amin'ny fotoana nefa dia sika samy hanoratra amin'ny takila iray zany soso-kevitra zany ary hatoratra eny an-toerana raha mpitso ho raisina sy aravona ny soso-kevitra rehetra ary dia hambara amin'ny rehetra eo ampamaranana ny fionana. Dia manonona ny fiadanana toka rehetra hatrany ary misaotra amin'ny fahatongavanareo. Dia miaraka manao sony izany koa ny filohan'ny antenimieram-pirenena Razana Mahasoa Kristina sy ny filohan'ny FFKM Dr Irako Andriamahansoa amin'ny tandrona. Sort of